Ho toizantsika ny vaky teny arak'izay hita ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy 3:1-7. Apokalipsy 3:1-7. Rehefa hita izany dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Filadelfia, izao no lazainy izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'i Davida, izay mamoa ka tsy hisy hanidy, ary manidy ka tsy misy mamoa. Fantatro ny asanao, indro efa nasiako varavarana mivoy ao anatrehanao, ka tsy misy maharindrina azy. Fa manana hery kely ihany ianao, ka nitandrina ny teniko, ary tsy mba nandany anarako. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'i Satana, izay milaza ny tenan'ny Jiosy. Kanjo tsy izy, fa mandaingy. Indro ataoko tonga iankohaka eo amin'ny lohan'ny tongotrao ireo, ka ho fantany fa izao efa tianao. Satria efa nitandrina ny teniko, ny amin'ny faharetana ianao, izao kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakapanahy, izay efa hiatra amin'izao tontolo izao, ho fizahan-toetra izay monina ambony tany. Ho afainga anao, tany mafy izay anananao, mba tsy hisy aka ny satroboninahitra, izay maharesy no ataoko andro eo amin'ny tempolin'ny Andriamanitra, ary tsy haly eo intsony izy, ary ho soratako eo aminy ny anaran'ny Andriamanitra sy ny anaran'ny tanan'ny Andriamanitra, dia Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'ny Andriamanitra, ary ilay anarako vaovao izay manatsofina aoka izy eny izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Amen. Filazantsara ny soratan'ny Lioka, 2:20, ny 2:20-7. Filazantsara ny soratan'ny Lioka, 2:20, ny 2:20 hatramin'ny 7. Rehefa samy nahita tsika dia ho vakiana eo am-pitsanganana. Naran'i Jesosy. Ary raha tsy mbola tonga izany rehetra izany dia hisambotra anareo izy, ka nenjika ary hanolotra anareo ao amin'ny sinagoga sy ao an-trano maizina, ka hoentiny eo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanampaka ianareo noho ny anarako. Dia ho tonga ho vavolombelona aminareo izany, koa aorenao am-ponareo ny tsy hevitra raha teo izay avalinareo. Fa izao no hanome anareo vava sy saina izay tsy azon'ny fahavalinareo rehetra valiana na resena. Ary atolotry ny ray sy ny reny sy ny rahalahy ary ny havana mantsakaizy anareo, koa ny sasany aminareo dia ho vonony. Ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, nefa tsy hisy ho very na dia singamboly iray eo amin'ny lohanareo aza. Amin'ny faharetanareo no hatananareo ny ianareo. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana tena fahamarinana. Dia mbola iaraka ivavaka isika. Andriamanitra rainay ao, misaotra anao izay efa mbola amenao izao fotoana izao, ahafahanay handraindray ny hafatrao, kofenao ny herin'ny fanainao masina izahay, ahafahanay mandray tokoa izany, mba tsy handalindalo eo amin'ny fiainanay fotsiny, fa hitoetra ary indrindra ampifantoka anay, dia ny fanainao masina no aka hoe akavia eo akafananay, ahafahanay mifantoka tokoa, tsy ho voaelingelin'ny asany ratsy izay efa mikitikitika anay, dia ny mpanomponao izay hitondra ny teninao, Andriamanitra, meo ny herinao izy, ary ianao ny anendriny lelany ka ilaza tokoa izay tianao ho lazaina. Dia mitenena Jesosy fa voninainao anao izahay, dia aminaranao ny anaovanay izany favaka izany. Amen.
ho amintsika rehetra ny fahasoavana mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Salamo fa 5:70. Ny salamo dia boky 5 mizara 5 hira ampiarahana amin'ny valia, za midikany hoe psalmoi amin'ny teny grika. Dia izy io dia hira nangonina tanatin'ny taonjato maro fa tsy hoe indray mandeha, satria misy hira na salamo Mosesy ao, misy amin'ny Davida ao, misy any Asafa ao, misy ny antoko-pihira maro samihafa ao, fa tsy hoe salamon'ny Davida foana izy rehetra io. Dia iantsika zao raha mijenareo amin'ny salamo 7:70 dia jerefa aniza zao io salamo io 7:70 aniza hozy izy salamo nataony Asafa ny 4:70 mbola ny Asafa ihany. Dia ny 5:70 4:70 7:70 tansika amin'izay fa tsy amin'ny Davida rery akory ny salamo. Ny mampiavaka ny bokin'ny salamo dia izy tenin'olombelona miakatra an'Andriamanitra, parole ascendante zany izy miakatra mifanohitra amin'ny bokin'ny mpaminany. Ny bokin'ny mpaminany indray dia tenin'Andriamanitra mankaiza mankany amin'ny olombelona, le hoe 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 Daniela sy ny sisa, izao no lazainy Jehova tenin'Andriamanitra mankany amin'ny olombelona. Fa ny bokin'ny salamo dia tenin'olombelona mankany amin'Andriamanitra, misy fiderana, misy fangatahana, misy fifonana, misy fizarana fiainana, misy fitalahoana, misy fifaliana, misy fijoroana vavolombelona sy ny sisa, misy lohahevitra maro be zany ny salamo. Eto ny salamo 5:70 salamo nataony Asafa. Ka ho vakitsika ny 2 vakitsika minaran'ny Tompo manao hoe fa ho avy toa amin'ny fotoana eny izaho no hitsara maro. Eto zany le mpanao salamo mampiteny an'Andriamanitra. Andriamanitra zany miteny hoe ho avy amin'ny fotoanany aho ary zaho hitsara marina. Ny advento izytsika teo dia manambara fiandrasana ny fiavian'ny Tompo. Zay mahatonga azy ny loko maitso dia milaza ny fanantenana, ny fiandrasana, zavatra ho avy miredareda. Dia izay Andriamanitra andrasantsika amin'ny Tompo zay ho avy zay no faritantsika amin'ny alala amin'ity salamo ity. Zavatra voalohany dia keny Asafa fa Andriamanitra mahery io. Andriamanitra mahery mitondra izao rehetra izao. Izay no manomboany ny salamo na mifisaorana. Eny isaoranay ianao Andriamanitra, isaoranay, averiny indroa mihitsy. Fa akaiky ny anaranao, ny anarana dia manambara fahefana. Zany hoe Andriamanitra manana fahefana nefa akaiky atsika, miaraka amintsika, raintsika, Andriamanitsika, miara-mitoetra amin'ny Israely ao anatin'ny tabernakely na amin'ny tempoly. Ary mitoro ny fahagagana ataonao ny olona. Natao hoe fahagagana amin'ny Asafa zany izay rehetra ataon'Andriamanitra dia gaga hozy izy. Mitovy amin'ny hoe hitan'Andriamanitra rehefa namorona zao rehetra zao dia Andriamanitra dia niteny hoe hitan'Andriamanitra fa tsara zany. Natao hoe fahagagana amin'ny Asafa dia izay rehetra ataon'Andriamanitra, na fofonaina, na fahavelomana, na asa, na zavamaniry, na inona, dia izay le fahagagana teneniny fa tsy hoe sitrana ihany na nahita an'izao sy zaroa. Ka mitoro ny fahagagana ataonao amin'ny olona, ny fiainan'olona isan'andro mihitsy izy ny mahagaga, satria tsy haintsika faritana zany. Ahoana ny atakarantsika ny fomban'Andriamanitra ho Asafa? Fahagagana ataon'Andriamanitra izy mahatonga ny olona mainty, fotsy, fohy, lava, Andriamanitra manana ny fahendreny mba hifamenoan'ny olona. Fa misy dikany avokoa ny zavatra nataon'Andriamanitra. Dia izay ho izy le Andriamanitra mahery. Dia amin'ny 9 izy milaza ny amin'ny tany, miororo ny tany sy ny poniny rehetra ao aminy, nefa izaho no nanorina azy ny andro no Andriamanitra. Tamin'ny andro ny Asafa zany ny endriky ny tany, ny endriky ny tontolo, antsoina hoe cosmologie, dia tahaka ny galety zany na mofo gasy ny tany. Zay ny finoana tamin'izany, zay ny takatry ny siansa tamin'izany. Dia misy tongony zany ao ambany ao mitsatoka anatin'ny lalina, dia rano be no mamono azy.
zay mahatonga zareo miteny hoe io tany io izy da ohatrany galety fisaka dia misy tongony ao dia misy rano ambony rano ambany le rano ambony neveriny fa io lanitra eo ambony io dia boribory misarona raha vao misy goky dia misy rano maromariny zany fa rehefa goky izy dia misy inona misy orana zay ny fijeren'ny olona tamin'izany ka ny atao hoe miororo ny tany tamin'ny fotoanany asafa zany dia betsika ny volkano zany ka ny volkano tsy maintsy miaraka amin'ny ororo-tany foana amin'ny finoana taloha zany ny ororo-tany dia mariky ny herin'Andriamanitra Andriamanitra manozongozona ny tany mitsapa ny herin'ny tany manahoana ilay zavatra namboariko ty mahazaka ve sa tsy mahazaka zay ny veteran'ny olona hoe ozongozona ohatran'izao za amin'io zay ty ny asafa resa aminy dia mangovotra amin'ny tany matahotra ny olona rehetra satria tadidy tsara fa nareo mpanamboatra pneu dia inona moa narany toerana famambana pneu vulcain zany dia Andriamanitra grika romana anaran'Andriamanitra io izay mpanefy mpikarakara ny visy ny afo dia anatin'ny kolotsainy zareo zany dia io Andriamanitra io mahery io asafa manozongozona ny tany izy ihany nanorona an'io dia tsapainy kely aloha amin'ny alalan'ilay ororo-tany fatatsika zany ny ororo-tany dia nisan'ny matanjaka indrindra miloza voajanahary fatatsika natao hoe déplacement tectonique sa tsy haiko inona ny filazanareo azy misy zavatra mikisaka ao izay mitenen'ny asafa hoe manamboatra amin'ny tany indray Andriamanitra manao réparation indray izy dia miororo ny olona rehetra izy fa ny andininy faefatra izy dia mampitandrina hoe vakitsika ny andininy faefatra zay dia toy izy atsika amin'ny andininy fahadimy ahoana osisy aza mananitra mitandrokareo amin'ny avo ary aza miteny sasay amin'ny famapikatoko mampitandrina nareo prere io izy izy nareo mafiapaka miteniteny foana io aza mananatra tandroka amin'ny Andriamanitra ny tandroka eto zany dia tsy le fiheverantsika hoe rehefa misy tandroka dia devoly foana fa mitandroka eto dia zavatra tsara amin'ny kolotsaina tamin'ny androny asafa ny tandroka dia zavatra tsara ino atao hoe gap of culture in the time misy kolotsaina mifanindry zany izay mila vakina raha vamaky baiboly tamin'ny fotoanany asafa raha miteny hoe tandroka ianao zavatra tsara fahefana sy voninahitra midika zay nidika mitandroka tamin'ny andro zareo rehefa mijerijery film iny tsika dia mbola mahita nireny viking sy ny sisa reny eo amin'ny kasika anazy misy inona misy tandroka zay le tandroka resahana eto fa tsy devoly akory fa nainay koa mandiso hoe rehefa mahita tandroka dia devoly fa voninahitra koa zany midika mitandroka ka le voninahitra zay mila mitandrina anareo izy fa Andriamanitra mahery dia ny andininy fahenina vakitsika fa tsy avy anatsinanana na avy anandrefana na avy anatsimo ny fisandrata io fisandratanao mitandroka ao io voninahitra ao arenanao ny fahefanao io izy tsy avy amin'ny olombelona zay ny dikany hoe tsy avy anavaritra tsy avy anatsinanana tsy avy anatsimo fa avy aiza io avy amin'ilay Andriamanitra mahery io ka mampitandrina anao prearea ho asafa fa tsy avy aminao io fa Andriamanitra mihitsy ny tompon'io Andriamanitra ny manomeny io mampietra izy mampisandratra izy fa tsy ny olombelona io ny olombelona amin'ny asafa dia fitaovana petraka Andriamanitra ihany fa izy ihany no manao ny fisandratana izay le hoe Andriamanitra mahery ny Andriamanitra andrasantsika zay ho avy tenenin'ny asafa fa ny zavatra faharoa dia izao Andriamanitra mpitsara marina Andriamanitra mpitsara marina teny amin'izay izy amin'ny andininy fahafito hoe vakitsika hoe fa Andriamanitra no mpitsara mampietra ny anankiray izy manandratra ny anankiray kosa zay le Andriamanitra izy no mampietra izy no manandratra nizan'izy io ety ambony tany ho asafa na ny mivavaka aminy na ny tsy mivavaka aminy izy no mahatonga ny fisandratana ary Andriamanitra mpitsara marina hitantsika amin'ny andininy faharoa hoe hitsara marina misy ohatra kely agnanalantsika amin'izy io ianareo mpitsara
ianareo te hitsara marina koa na tsy nianatra lalàna ary sy ny sisa rehefa te mitsara amin'ny fahamarinana dia jereo ny ataony ankizy kely. Ny ankizy kely zany a latsaky ny 12 taona ny mahay mitsara indrindra ety ambonin'ny tany fa tsy dia dinintsika loatra fa ny mpandinika ny aisela na psychologie dia mahalala an'izany. Mizara zavatra amin'ny ankizy zavatra mitovy fa hainy a ny tsy mitovy amin'io. Hitantsika zany rehefa mizara zavatra ho an-trano na mizara fotsiny ianao akanjo ka tsy mitovy ny lokony amin'ny ankizy dia mitongilany ianao, mitongilany ianao na dia mitovy ary fa tsy mitovy ny lokony ary izy manana anankiray zay tiany kokoa amin'io. Ome fena koa mitovy ny ankizy da hitanao fa misy anankiray tiany misy anankiray tsy tiany fa samy me fenako mitovy reo fa miteny zareo hoe tsy mitovy fenako io lazaiko anao fa tsy marina zany ndraha moany fa izy mahalala hoe ty misy kika kely ohatran'iny dia fa tsy mitovy zay. Ome chocolat reo mitovy fa tsy mitovy io aminy satria ny anankiray misy detanany dia fa tsy mitovy io. Fa manaova expérience miaraka amin'ny ankizy dia hitanareo tsara fa raha hainao no mamitany azy dia tenenina aminao ny tsy mampitovy an'ireo na zavatra bitika zany na angeza zany na inona zay saritsara n'le hoe mitsara marina ka ny mason'Andriamanitra dia mahita mihoatra noho zany. Zay no tiany resah. Ary ny 19 dia milaza fahatezeran'Andriamanitra. Misy kapoaka ny tanan Jehova izy feno divay mandroatra. Ny kapoaka dia manambara zavatra roa, manambara fahatezerana ny divay dia manambara fiainana izy amin'ny lafiny ray. Ary zay ny hitantsika amin'ny fanasan'ny Tompo io manambara zavatra anankiroa zay foana. Tezitr'Andriamanitra dia maty ny zanany fa Andriamanitra koa manome fiainana dia mbola le divay ihany no ambaran'io. Ka eto le divay manambara fahatezerana no eto. Le divay izay miakatra ny degré ny alcool ao anatiny rehefa akotrika na aotrika izy dia mandroatra ohatr'izay Andriamanitra rehefa tezitra ho izy a tahaka ny toka izay miakatra ny heriny. Ary le sary faharoa amin'ny tapaka ny 19 dia heriny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany dia hitrokany faikany. Io indray a le faikany io dia amin'ny mpanao toka no ahitana an'io, mpanao toka karazana toka amboarin'ny malagasy rehetra fa tsy toka gasy ihany satria izy io afangaro zavatra misy larony. Ary matetika raha tsy diso a mangidy foana izy zavatra io satria ny mangidy sy mamy a no manomen'le izy. Misy karazana hazo be dia be ka na betsabetsa amboarinao a na imbodivoara na tsy haiko na inona dia misy ary ambany ary mitsika ambany ary inona faikany dia misy faikany iny a dia zay le sary tenen'ny mpanao salama hoe io faikany mihitsy nomen'Andriamanitra anao rehefa tezitra zany hoe mafy ny amamonao amin'ny fahatezerana rehefa tezitra aminao Andriamanitra. Tsy ahitanao mangirina mihitsy fa le faikany ao anatiny ao iny a nomenanao. Ary ny faikany iny matetika maimbo zay manko iny raha betsabetsa za tsy zay moa dia iny zany a ao ambany ao no misy an'iny raha namboarina tamin'ny fary izy. Iny le resahany Andriamanitra rehefa tezitra le faikany iny mihitsy nomeny anao ka mba tandremo ihany ho iasafa. Ina ny antony mampitandrina antsika ny 10 vakitsika ahoana ozy izy. Ary ny tandroko ny ratsy-panahy dia ho tapahako fa mitandroko ny marina kosa asandatra. Le tandroka tsara ny resahana eto, tandroka voninahitra, tandroka fahefana ho an'izay tsara fanahy sy marina ho izy dia avelako isandatra hitandroka io. Fa amin'izay ratsy fanahy dia ho tapahako any io izy dia homeko ny fahatezerana izy hatramin'ny faikany indrindra. Andriamanitra mpitsara marina mahita ny zavatra rehetra ao amintsika izy, mahita ny fahorinao izy, ny fiaretanao tsy mila miteny akory ianao, izy ny tena mandefitra ao amin'ny tokantraminareo tsy mila miteny ianao fa izy no mahalala azy satria ny masony dia mijery mandinika ambony lavitra noho ny masony ankizy. Izy ny tena misofra ao anatin'ny sampana ao anatin'izay Andriamanitra ny mahalala an'io. Hitan'io amin'izay aretanao anampiasana, anampianarana naizanaiza hitan'io tsy mila ianao akory miteny
fa hitan'io ary zay Andriamanitra zay no dereny asafa amin'ny salamo. Ny ampiaratsika azy dia ny lioka toko 220 teo. Teny Jesosy avy ny andro fa hoalan'ny olona ianareo, ho samboriny olona ianareo, gadrain'ny olona ianareo, misy ho vonono mihitsy. Zao no atao rehefa miady ozy izy. Ny 440 sy ny 540 aloha mivakitsika. Ahoana ozy izy? Ka orenao amponareo ny tsy hevitra rahateo zay avalinareo, fa izaho nomenareo vava saina zay tsy azo ny fahavalina rehetra valiana na resina. Io teny io zany dia tsy mba tanteraka tsika ho izy amin'ny Jesosy zany rehefa hiady amin'ny olona amin'ny vava zany indrindrandrindra dia tsy mila miomana. Azonareo ve le izy? Zay no misoratra eo. Aza mihevitra koa reo amponareo zay avalinareo izy fa ataonina ozy izy. Omeny anareo, omeny vava saina anareo zay tsy resy ny fahavalinareo. Fa matoa ianao resiny, ianao no namorona an'le valiny. Rehefa andeha ifamahala aman'olona takan'izany dia botsobotsony ery maka sopapa sy aroa sy ny sisa, ina no teneniko any sy ny sisa. Le teniny milaza eto e. Rehefa tena tratra ozy izy, aza mieritreritra kory zay ho teneninao. Fa omeny anao io. Fa noho ny anao niomana be loatra dia tsy omeny anao dia ianao ihany vomafy teo. Satria efa niomana loatra ianao zay, lao ary ataonao zany fa ianao zany manao ny resanako. Avao anao tsy mavoa aminy mibabababy ianao mivio. Fa izy efa miteny hoe omeny anao zany. Ary nandiny 420. Nefa tsisy very na singam-boly ray ary amin'ny lohanao raha manaraka an'izany ianao ozy izy. Mety misy ny mamono, mety misy manao an'izao, fa za rehefa miaraka aminao na singam-boly ray ary tsy miala aminao. Fa satria ianao tsy nanaraka an'izany namorona tenitenenina dia nifandrirotra bangona reo dia niongotra ny bangona. Fa izy efa miteny hoe rehefa za manome ty teny io na singam-boly ray ary tsy miongotra amin'ny volonao. Zay ny fampanantenana nomeny Andriamanitra mahery, Andriamanitra marina. Apokalipsy toko 7 nivakina teo. Zaho ozy izy manana fanalahidy. Raha manidy tsy misy afaka mamoa, ary raha mamoa tsisy afaka manidy. Any amin'izy zany la clé. Dia omeny anao io, fantatro ny asanao fa asiko an'le varavarana io ianao zay mivoa, tsy misy marindrina an'io, tsy misy masakana ny fahasoavana andeha aminao. Zay ny dikan'izany nizanizy. Satria ianao manana kely, manana hery kely ka mitandrina ny teniko. Satria ianao mitandrina amin'ny teniko amin'le hery kely, ampitomboky ny herinao satria ianao tsy nandany anaro. Asiko varavarana aminao, tsy misy marindrina an'io. Ary rehefa idiny io tsy misy tafiditra ao aminao. Zay no ataon'ny Tompo aminao. Ary tsy vitan'izany ozy izy amin'ny 107. Alaiko le olona misemolay mivavaka reo nefa manindry anao reo ataoko miankohoka aminao. Zay ny dikany hoe indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana zay milaza ny tenany ho jiosy kamo tsy izy fampandainga, ataoko miankohoka amin'ny tongotra ao reo. Alaiko reo izy ataoko miankohoka aminao reo. Ary tsy ampoizinao reo, gagy ianao amin'le olona miseho ho ambony noho ianao, miseho ho mivavaka noho ianao azy, fa sainy mandoalika eo aminao io izy. Ary tsy vitan'izany fa ahoana ny 110 izy izy vakitsika hoe satria efa mitana mitenika ianao amin'ny faharetana, izaho kosa hiaro anao voavonjy amin'ny andro ny fakapanahy zay efa hiatra amin'izao tontolo izao. Ifizahany-toetra amin'izay monambony tany, ho zahany-toetra ny olona rehetra, fa za hiaro anao, ianao no arovako. Mahalala eo masika ianao be voninahitra sady tiako izy. Izay ny arovako anao. Ary zay le Andriamanitra mahery, Andriamanitra marina, ataon'Andriamanitra miankohoka aminao eo izy. Mba nahita trekefa na zavanisy amin'ireny mahazo mosavy reny zay. Ty tantaraiko le nanjoana fa mafy be le izy. De poizina le izy zany de rehefa mba sitrana zany de itorony amin'le toerana zona poizina indray. De izy nao le anao ve mbola ankany? Tsy maintsy mankany fa miaraka amin'ny président synodal. De nandeha tany
vao nitotona zay alohan'ny fotoam-pivavahana hiditra niazakazaka le madama avy any de hoe pastera tsy nampoziko sy nahafaty anao iny a maso ny olona rehetra eo de ny olona miteny sori teo malaky fa olona mango ny fazavela mikasikasika anahany zavatra azo ny tompo atao aminao zany zavatra ohatran'izany mivoaka ho azy eo izy nanao an'io tsy mila mitena kory ianao Kristy teo tsy mila manomana kory ianao fa izy no mametraka miteny eo ambavanao ary zay le Andriamanitra mahery say a le Andriamanitra asafo zay tokony ho Andriamanitsika koa ary zay mahatonga azy aokontsika tsy rere fa itsika manana tandroka tsara de voninahitra sy fahefana fahasambarana zay asandatra Andriamanitra ary izy mampandositra atsika amin'ny fahatezerana ka tsy makasika atsika ny fahatezerany rehefa miaraka amin'ny mandrakariva isika ho ny tompo hoe ho avy amin'ny fotoana ho avy a de tsara marina za matahotra ny fiavian'ny tompo fa amin'ny fifaliana no hitseranao azy amin'ny tokantranonao tsirairay avy amin'ny fonao an'Andriamanitra riry ny voninahitra amen. iombona mivavaka isika Andriamanitra mahery eo Andriamanitra mpitsara marina Andriamanitra mampietry ny manandra-tena Andriamanitra manandratra ny manetry tena nambara taminay Tompo ny sitraponao ka hoy ny teninao hoe izaho ianao no anome anareo vava anome anareo saina izay tsy azo ny fahavalonareo ho valiana na resena mahatoky Tompo izany teny fampanantenanao izany fa ny indrisy Tompo olombelona mpanoty izahay ary ariarinay amin'ny fiainanay mandrakariva ny mahampanota anay
tsy matoky amin'ny teny fampanantenanao zay, tsy mahandry zay mekalava any ka izay ao amponay ihany no avalinay, izay eritreretinay ihany no avoakanay rehefa misy olana misedranay. Ankehitriny Tompo, mifona aminao zay, fa disoana lalina eo anatrehanao zany. Tompo ranay eo, mianta aminao zay, mamindra fo aminay. Ary ankehitriny ihany koa Tompo, dia manantena izay fa araka ny tenina hoe Andriamanitra mihaino vavaka ianao, Andriamanitra mamindra fo amin'izay mibebaka marina, ka tena mibebaka amin'ny fonay manontolo Tompo izay miandrandra ny famindramponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay, anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mitsangana ndreny teny somafaly fa mafa mifahotantsika ny Tompo. Hoeny apôstôly masina. Ary amin'izany dia tsy misy fanemelohana ho amin'izay amin'ny Kristy Jesosy. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalan'ny fanahinaina no nanafaka tamin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana.
fa zay tsy vitany lalàna satria nofony mahalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany. Noho izany raha avana dia voavela sy voafafa koa ny fahotanareo noho ny aminaran'i Kristy Tompo koa samy amidiran'ny Tompo ianareo. Sambatra ny olona zay voavela amin'ny heliny sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Horaintsika amin'ny fifaliana ny hira voalahatra. Andeha resika ivavaka ary Andriamanitra Tompo be fitiao fifaliana sy fotom-pahombiazanay ny fitiavan-dehibe zay atobaka eo amin'ny fiainanay ka mbola ivelomanay ahatratraranay izao fotoana izao. Ankehitriny ary manoloana ny fahatsaranao sy ny fahafenoanao dia miandrandra valim-bavakay izahay avy aminao eo ampelatananao manoloana ireto fangatahanay atolotray aminao zao. Reto Tompo reto vahoakanao misy amin'izy ireto Tompo izay rehetra kivy sy ketraka noho ny etraketraky ny zava-misy samihafa atrena eo amin'ny fiainana andavanandro. Ampaherezo izy ireo ka afaho ao anatin'ny lavaka izay mangeja azy izay marary Tompo na ranofo ara-tsaina ra-panay dia sitrano ahita fahombiazan'ny tananao mitsotra aminy ananany hery-tanjaka fahasalamana. Mivavaka izay ho an'izay nidona ampahoriana ampionony ampitraka mba hahazo hery hiatrehana fiainana vaovao eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahinao masina sy eo ambanin'ny fahasoavanao. Andriamanitra Tomponay io tsy adininay ny mivavaka ho an'ny hetahetany mba amin'ny faniriany reto vahoakanao reto. Henoy Tompo ny fangatahina aminao na miloka ampoy izany na tsy miloka ary valio ihany koa mba hatanteraka alavorary izany ananany fifaliana eo ambany fiahianao mandrakariva. Andriamanitra Tomponay io saroanay ambavaketo ihany koa ny asa fivelomany ny tsirairay avy reto. Misy Tompo ny asa fambolena, eo ny asa varotra, ao ny asa tanana, ao ny asa birao na miankina na tsy miankina dia ambino avokoa izy tsirairay avy
ka ataovy mahita fahombiazanao ny amin'izay rehetra ataony mba hananany fiadanam-posy fifaliana manoloana zao androm-piainanay mandalo zao. Manoloana ny fiavianao Tompo dia mivavaka zahay ho an'ny fiangonanao ampahirezotrany ary ataovy mitombo finoana fifankatiavana ary maharitra amin'ny finoananao mifanohana mifampahiretrany ary mifampahatsaroam-bavaka hatrany. Tsy adinonay koa mivavaka ho an'ity firenenanay. Tsy miafina aminao Tompo ny hantsana lava izay mangeja azy latsaka ao anatin'ny lalina izy. Andriamanitra Tomponay eo anjakao reny lalan'ny fanahinao masina ka afaho mba hahita ny fitarianao ary indrindra hiaina amin'ny fahatahorana anao ihany koa izay rehetra na ny vahoaka entina na ny mpitondra ihany koa. Vavaka izay ho an'ny timpanomponao izay no fidinao dia Dr 𝗙𝗏𝗏𝗏 mianakavy. Anao Andriamanitra nefa nifidy sy niantso azy amin'ny asanao makadiry dia anao ihany koa nangatanay hitantanay vimbigny azy hatrany hampahiry azy hanolo-tsaina fahendrena indrindra heritanjaka fahasalamana hatrany mba amin'ny herim-pinoana ahafahany hamita reo azakazaka masina zay apetraka ao aminy. Andriamanitra Tomponay io matoky ary zahay na dia zay tsy miloaka amin'ny vavanay ary nefa Tompo etaetan'ny fonay dia tanterahanao aminay zany satria anao lay tompon'ny fahafenoana. Mianaran'i Jesosy Kristy Tompo lay mpamonjy anay no anantenanay ny valin'izany vavaka fangatahanay zany. Amen. Ry havana malala, ny olona voavela heloka dia say manambara ny finoana eo ampahabe maso. Ko andeha ary isika hiaraka anaiky isanambaran'ny fanekem-pinoana laharana fahaefatra ao amin'ny liturjia ataontsika mifandimby manao hoe manambara ny finoantsika ny Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny John mpanao batisa hoe sy araka ny teny nataon'Andrea hoe sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitra. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Misy ny fanasan'ny Tompo io manampanahy amin'izany isika saina ianao zay vahiny io mitatabatra Tompo.
anahy eto amiko ny famaliko amaliko ny olona rehetra araka ny asany izaho no alfa sy omega ny voalohany sy ny farany ny fiandohana sy ny fiafarana sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny azonaina sy idirana amin'ny vavahady ao an-tanàna velatra malonantsika izao fanasana lehibe izao idirantsika amin'ny vavahady anan-danitra ko asandrato amin'ny tompo ny fonareo fantatray fa tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka ianao Kristy Andriamanitra avy amin'ny Andriamanitra nateraka fa tsy natao mpanjaka mahery Andriamanitra mahery Andriamanitra marina manana ny fahefana rehetra anan-danitra izay tembony tany noho izany dia feno fiderananao ny anan-danitra na amin'ny anjely tsy omby alinalina ny mpaminany ny apôstôly ireo olomboavitra efa sambatra naminao ko mianto izay tompo mba iombona ny feno marobe anan-danitra isantatra sady ny fanjakana sy ny fiobina manao hoe orenetsika ny teny fanorenana azy sakramenta masina izao fa i Jesosy tompo tamin'iny alina izay namadia anazy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy raiso hany ity ny tenako izay omena ho anareo izao no ataovy ho fahatsiarovana dia araka izany koa ny kapoka rehefa nihinga dia hoy izy misy toa amin'ny tenareo rehetra fa ity no rako dia na amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho anrehetra ho famelan-kely koa izao no ataovy ho fahatsiarovanay naovinao no misy ianareo fa naovinana ianareo ny mehinona itony mofotony sy misotra amin'ny kapoka dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny amen ivavaka isika atsiaro ny asa-pamonjeny Kristy sady angataka ny fanahy masina rahateo ry tompo ary an-danitra indretra izay manao ny fahatsiarovana na tongavany zanako olona ny finanambiliny Betlehema ka hatramin'ny fasan'i Josefa avy any Arimatia nitsangana tamin'ny maty ianao ary niakatra amboninahitra mifony amin'ny kavanany ray izany mahatonga anay miandry mitalao ny fiverenanao amin'izao advento izao ka mba afeno ny voninahitra ao ny fonantim-pisoranay taio tamteraka kosa zao sakramenta masina zao raha io hoendry Kristy le tokana Kristy le tamteraka Kristy le natena ndray mandeha monjy eo anay to amin'ny azy fijaliana ry tompo ray anan-danitro le fanahy izay miara-milaza amin'ny fanahinay fa zanak'Andriamanitra izay le fanahy mahery mpanahy masina mpamelona izany nangatahanay omenao anay hanamasina anay ahatsiarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny nofo amindran'i Kristy rehefa miombona amin'ny mofo sy ny divay miagno taminao zay ry fanahy masina amasino ny mofo manambara amin'ny tenan'i Kristy amasino toraka izany koa ny divay mba hanambarany rany Kristy fa nao Andriamanitra no anateranay ny fisaorana satria amin'ny alalan'i Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ary ao aminao Andriamanitra ratsy tokoa mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay amen ny mofo izay vakintsika dia ifiraisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakina ho antsika satria iray ihany ny mofo isika koa dia tena iray ihany isika na dia maro azy fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa ny kapoky ny fisaorana izay saorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika hoy ny tompo ho avy tokoa amin'ny fotoana eny izaho no hitsara marina andeha hiatra voatra avokoa izao ny zavatra rehetra amen hipetraka isika anao ny hira sady hisorantsika ny tompo ny andrasantsika ny mofo sy ny divay dia ny hira voalahatra
enty zany kazarao am'ireo izay miandry ny tompo.
mitsangana isika nitry tena oka isika iombopo amin'ny fanatretena manao hoe Tompo tsy mendriky ny tao izanakao Tompo tsy mendriky ny vilanao ambany tafitra Tompo tsy mendriky ny misiko jesosy ny latsika kanefa hoe izay manampinady tsy mbola bizy manomeza mofinaina Tompo ho tanjakay. hoy Jesosy Kristy sitronareo rehetra ity raiso hany ity ny tenako izao no ataovy ho fahatsiarovana. Jesosy ny ranao soa no nataonao avotray. Sitronareo rehetra ity fa ity ny rako diny amin'ny fanekeny vaovao izay latsaka ho an'ny maro famelan-kelo ka izao natao ho fahatsiarovanay naoviana no misotro ianareo. Misaranao zay Tompo fefa nandray araka izay mety izao sakramenta masina izao any mpanahy mahavoky zany ny sakafo mifanjakany lanitra maranata avia Jesosy Tompo amen. Hoy ny apôstôly masina indro avy faingana ho ny Tompo eto amiko ny famaliko amaliko ny olona rehetra araka ny asany sambatra zay manasy ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny azonaina sady hiditra mivavahady ao an-tanàna izy ka hiara misakafo amiko amen. Ipetraka amin'ny fifaliana isika ianao ny rakom-pisaorana. Mitohy ny rakitry ny fandraisana oreny rakitry ny fandraisana ny rakitra tsotra mampiomana antsika atokopira sy dekona amin'izany.
mipetraka amin'ny fifaliana isika dia hiditra amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika dia mampiomana ny filohan'ny fiangonana hiakatra nokatra ny tao-piangonana satria fanokafana ny tao-piangonana ny andro anio mampirisika antsika izy amin'ny fahatateranany tetikasa tetikandro tetibola sady hanokatra ny tao-piangonana aorian'izany dia ny vaovaon'ny fiangonana avy hatrany. Zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany, ary zarazaraina ho samihafa ny fanompona nefa ny tompo dia iray ihany, ary zarazaraina ho samihafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany, izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Amen. Koritianina voalohany toko 12 andininy 4 ka hatramin'ny 9. Dia mbola ampitombona amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Mijoro eto ny tenako Général de Brigade Rakotondrina David Roland, filohan'ny baron'ny fiangonana, misolo tenany maro ampanatretena no andraisana fitenenana eto. Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo vory eto amin'izao alahady 30 ny volana Novambra 2024 izao. Advento, fanokafana ny tao-piangonana. Ao anatin'izany dia mampatsiahy ireo zavatra izay natao tamin'iny taona lasa iny. Nisy ny asa notanterahana izay ampahafantarina antsika ihany fa misy ny tetikasa, tetiandro, tetibola izay novinavinain'ny baron'ny fiangonana ary nolanin'ny diakonina sy ny olona. Ao anatin'izany no anatanterantsika rehetra ny asa eto anivon'ny fiangonana. Maro dia maro izy ireo, nisy ny vita, nisy ny apahany tsy vita no ny antony samihafa. Isaorana ny Tompo no ny amin'ny zavatra rehetra, nanome ny tolotsaina, nanome ny fanahy mazoto. Izany tetikasa sy tetoandro, tetibola izany dia azontsika fiangonana jerena ao amin'ny baron'ny sekretera raha misy maniry te hijery izany. Isaorana isika rehetrarehetra na ny mpitandrina izay nitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika, ny fampianarana rehetra, nitarika ny fiangonana ho amin'ny fanavaozana ny saina. Isaorana ihany koa ny diakonina sy ny olona nanatanteraka izany asa rehetra izany, tsy adino isika sampana rehetra, sampana velona eto anivon'ny fiangonana, na nitarika ihany koa sampanasa rehetra. Vita ny asa nefa mbola be no atao. Koa amin'izao fanokafana ny tao-piangonana manaraka izao dia efa nisy ny fandinihan'ny baron'ny mpiangonana ny tetikasa, tetiandro, tetibola ho amin'ny taona manaraka. Amin'ny sabotsy ho avy izao no andaniana izany koa anasanantsika diakonina sy ny olona anatrika izany. Io moa misy ny fandaminana, atsoina isika rehetra anapaka izany. Misy ny atao hoe kôrôma tokony enjehana, fa rehefa tsy tratra ny kôrôma dia laniny izay eo dia miroso amin'ny asa isika.
mirary soantsika rehetra ho amin'izao tao-piangonana vaovao izao ary ny tompony ho amintsika hatrany anome ny fanahy mazoto misy ny afatra ho atsika raha tamin'ny taona lasa iny dia nandalo fotoan-tsarotra isika na teo anivon'ny firenena na teo anivon'ny fiangonana ny lasa ombany lasa fa ny ampatsahivina antsika fotsiny tazomin'ny finoana izay efa nanantsika ary ampitomboy izany indrindra no isiny reto sampana velona eto anivon'ny fiangonana izay manao ny akanjo mampiavaka azy ireo hitantsika miariary ireo izy ireo ny dekona dia ireo izy ireo ny olona reto anoloana reto ny sampana isan-karazany samy manao ny akanjo anatanterahany ny asa aoka tsy ho azo ny fakapanahy isika raha tratrany ireny fitsapana sy fizahan-toetra rehetra ireny matoa isika mbola eto dia nanaraka ny fampianarana nanaraka ny tenin'ny tompo mba ho iray ihany isika rehetra aoka tsisy ampizarazaratsika eto anivon'ny fiangonana zay no afatra avy aty aminay reseo amin'ny soa ny ratsy farany akalaza ny 520 taona na mpitandrina azy ny mpitandrina zay mitandrina antsika eto dia ny pasteur 𝗙𝗏𝗏 amin'ny taona ho avy io ko dia miantso atsika fiangonana hiditra ao anatin'ny komity fankalazana izany 520 taona izany tsy terena fa izay manana ny zotom-poa dia angatahana ho ao amin'ny braon sekretera ato ambony ato dia isoratra anarana akalaza izany 520 taona na mpitandrina izany jobily volafotsy moa no ilazantsika azy ko dia alao hery fa izy mitondra antsika amin'ity fiangonana ity zay ato anatin'ny fitaizam-panahy protestanta ho an'ny folo alin-dahy dia misaotra antsika rehetrarehetra ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. dia manasa ny ilaza ny vaovaon'ny fiangonana isika araka izany dia miroso amin'ny taom-piangonana isika amin'ny taom-piangonana zany dia manomboka advento dia tonga amin'ny advento manaraka indray natao hoe taom-piangonana liturjika. dia mbola ho aminareo rehetra ny heriavana fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rahantsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray ny raharahan'ny fiangonantsika fanasana avy any ivelany ny foibe 𝗙𝗏𝗏 ny university 𝗙𝗏𝗏 ny toeram-panomanana mpitandrina ny komity 500 taona dia faly manasanareo hiara-iombona aminay amin'ny fanompompivavahana ho fiderana sy fisaoran'Andriamanitra noho ny 500 taona na mpitandrina an'Andriamatoa rasendrahasina lalahady mpitandrina mivady izany dia ho tanterahana anio alahady 30 novambra 2024 amin'ny roa rasasantolakandro eny amin'ny 𝗙𝗏𝗏 Tranovato Faravohatra ho voninahitr'Andriamanitra sady hery lehibe ho an'izy ireo ny fahatongavantsika mianakavy hiara-iombavaka amin'izany fotoana izany. Ny laza amin'ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no saintsaingo. Salamo 170 ny andininy 5. Avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Isaorana ny tompo fa totoso somatsara ho maly sabotsy ny fanateran'ny fiangonana ny fanampiana teny amin'ireo tobo fitaizana zazakambotiny ny tafika sy ny sandara teny amin'ny lapagoda sy ny teny arivony mamo. Isaorana izy ireo rehetra izay nahatotosa izany. Araka ny toroaten'ny fiangonana
dia ho tanterahana ny sabotsy 9 desambra ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora maraina ny fankatoavany diakonina Soloa ny 3D 420 entanina isika ao anatin'ny fikambanany diakonina Soloa mba hanatrika izany. Anjaran'ny fikambanana katekomena no manao ny fanadiovana fiangonana amin'ny zoma ho avy izao manomboka amin'ny 4 ora tolakandro. Dia mbola manentana antsika fiangonana hatrany mahakasika ny valopy fanatsarana ny fiangonantsika. Ny asa moa mbola mitohy hatrany, misy ny vata ery aoriana sy avy ato akavana koa fa atsika mandrotsaka izany afaka atao na ao anaty valopy natokana ho an'izany na valopy tsotra na afaka arotsaka fotsiny amin'izao. Vaovao avy amin'ny sampana sekoly Alahady. Mitohy hatrany ny fampianarana fety krismasy anio hariva amin'ny 3 ora hatramin'ny 5 ora. Toy ny fanao isaky ny Alahady voalohan'ny volana dia mivory ny mpampianatra rehetra amin'ny herin'ny anio Alahady 7 desambra manomboka amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny akany Somy Ampita. Avy amin'ny sampana Dorcas. Mitohy ihany koa ny fianarantsika hira ho fanomanana ny herinandro sambatra ka izany dia ataontsika anio hariva manomboka amin'ny 2 ora sasany makasitraka sahady ny amin'ny fahavitriantsika ho amin'izany. Avy amin'ny komity sosialy mijanona vetivety isika mpikambanao amin'ny komity sosialy isa-tsampana rehefa mirava ny fiangonana. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny fiangonana noho ny fivoahana hôpitaly. Rakim-pisaorana misaorana Jehovah ry fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorana anarany masina. Salamo 7:1 ny andininy voalohany. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny sampana VFL omena atokana hividianana fanamiana ho an'ny mpikambana. Dia toy izay indray ny raharahan'ny fiangonantsika ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Manentana antsika monjy ny fankalazana fa 70 taona ny ray aman-drenintsika mpitandrina Rasendra Asina Lohahevitra docteur en théologie ary amin'ny Tranovato faravohatra raha hariva izany. Ireto avantsika reto hoentina mbavaka manolotra ny zanana amin'ny sakramentany batisa zazakely Ravelonjatovo Tsiarotina Vali Braianina tolotry Ravelonjatovo Nsivaniana Ismaël sy Andrenevotina Vatsonirina. Tsangany zareo raha ao reo izy ireo dia mirary soanareo ny fiangonana mivavaka anareo. Ny zazakely Ravelonjatovo Asinjaka safidin'ny Israel tolotry Ravelonjatovo Njakaniana sy Lalnirina Robera Vola Asina. Reo izy ireo dia mivavaka anareo ny fiangonana. Tahaka izany koa ny zazakely Ravelonjatovo Asinjaka Rinaniana Judikael mbola andro zareo ihany raha tsy diso zay. Eny manolotra amin'ny tenana amin'ny sakramentany batisa Andrenevotina Vatsonirina sy Andriamanantena Njiva miary. Reo izy ireo misisiny ankavia sy ankavanana eo vavaka anareo ny fiangonana. Sotra tompo. Fanamasina fanambadiana tolotra ny Rakotarvely Herinambinina sy Rahary Malala Elia. Reo izy ireo dia mivavaka anareo ny fiangonana. Sotra tompo. Ireto avantsika reto asaina ty amin'ny alitara masina nokana amin'ny tenany iombon-databatra amin'ny tompo andray ny sakramenta masina Razafy Maefa Nomenjanary Olivia Randrina ny tenena Njiva miary Ratefiniana Onjanirina Fabiola Rasolo Arson Manampy Refi Rasolo Arson Finona Rojo Ranaivo Arvelo Faratina Oby Nandrianina Andrianaivo Tina Vatsonirina Ravelonjatovo Njaka Niaina Mikael. Izy ireo dia efa navita dingana fadinika tamin'ny Braony katekomena mitandrina amin'ny Zadara mbola hidinika amin'ny mpitandrina zany amin'ny heriny dia hita eo izay tafavoaka. Hivavaka isika. Misaranao zay tompona amin'izy reto hiatrika ny dinika amin'ny mpitandrina izy ireo amin'ny heriny ary mifanomanana farany koa ny zoma. Ianao Andriamanitra isafidy amin'izy ireo izay tianao andray fanasamy tompo io mitatabatra aminao
fa tsy mba izay olombelona no manindry izany ka apetraka aminao ny fiomanana rehetra ny fanendrena izay nitenenao no hamarinanao ary izay hamarinanao no menao voninahitra koa dia apetraka aminao izy ireo ianao nanala amin'ny olana rehetra sy izay andrantsana rehetra izay tsy sitraka ao amin'izy ireo ka amin'ny anaranao nametrahana azy ireo hoentina mbavaka mandritra izao herinandro izao amin'ny rojom-bavaka ataonay mba ho toy ny faniriany noho ny anaran'i Kristy irery aminy amen dia mivavaka ho anareo ny fiangonana saotra tompoko mahazo toerana amarina izao fotoana izao itsika hitsangana isika nao nira mialohan'ny tsihodrano aminareo ny tsodranomasina ary Andriamanitry ny fiadanana masinareo ho tanteraka ianareo ho arovana ny fananareo ho arovana ny ainareo ho arovana ny hevitrareo ary isaina ray sy vava ray ny arary mankalaza Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy tompontsika ho tahina raha miditra ho tahina raha mivoaka amin'ny tokantranonareo amen petraka hivavaka mangina isika ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina petraka vetivety isika mba mitsangana hoe ny lovotô inona moa le fety ataonareo izao moa fa 7 taona ny lovotô izao tsy indroa ianao ny tratran'ny 7 ka mangatika ny sefiteny tarika zareo mivoaka eto mba kopakopahan'ny fiangonana na tratran'izany 7 zany a vao mirava isika ndao mba jejeja mba vitripitrika dia kopakopahantsika izy ireo taiza moa le fanokafana tariandrenarivo ndao ary malakilaky asi mozika ringanoa